Ho aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Amarana ity herinandro ity indray isika dia fifaliana hatrany no anolorana izao mofinaina sahaza ho antsika amin'ity andro anio ity izao. Atolotr'i Jehovah izay tiany ny fanjakana. Atolotr'i Jehovah izay tiany ny fanjakana. Zany no mofinainantsika anio ao amin'ny Samoela voalohany toko 9:20, ny andininy 5:10 hatramin'ny andininy 7:10 ihany. Atolotr'i Jehovah izay tiany ny fanjakana. Somary miresaka tranga tsy dia mahazatra antsika loatra isika amin'ity andro anio ity, fa na dia efa tsy teo intsony aza i Samoela dia mbola te hiaino azy ihany i Saoly mpanjaka. Io no misy tsy mahazatra antsika loatra ny amin'ny fanontaniana ny maty tahaka izao. Io lay antsoina amin'ny teny hoe necromancie, zany hoe manao fankatovana na manontany izay manao azy ho tsinjin-javatra ary mahatonga azy ireny anontany ny maty na ny any akoatra ilaza ny heviny. Ny Baiboly dia mandrara tanteraka ny fanontaniana ny maty na izay manao azy ho tsinjin-javatra. Hitantsika fararan'ny Levitikosy toko 7:20, ny andininy 2:30 zany dia voarara. Ary hitantsika amin'ity Samoela voalohany toko 9:20 ity fa na dia i Saoly mpanjaka aza, ny tantara dia manizingizina izany fa i Saoly aza dia nandrara ny mpanao fankatovana sy ny manontany izay manao azy ho tsinjin-javatra. Nagaga nefa dia izy tenany mihitsy indray izao no tonga nanao azy ka nanontany lay vehivavy izay manao ny tenany ho tsinjin-javatra. Mafy loatra mantsy ny nahazo an'i Saoly. Tsy nisy namaly intsony izy, natao amin'ny nofy na ny orima sy tomima na ny mpaminany izay samy fanontaniany mpanjaka rehefa misy zavatra tahaka izao. Indro ny mpaminany Samoela izay ninony teny efa tsy eo intsony. May volotratra ny mpanjaka, eny may ny endom-boanjony, ka dia nitady tamin'ny fomba rehetra izy anontaniana ny hevitr'Andriamanitra. Ny fanjakan'i Davida efa miha-matanjaka. Davida izay tsarontsika efa voaositra ho mpanjaka alobe, mbola tsy niady tamin'ny Goliata akory izy dia efa voaositry Jehovah. Ary indro mihatombotra amin'ny fotoana efa miha-matanjaka. Etsakilany ny fahavalo ny Filistina manao be midina, manao be fiavo, manemitra, manao fahirano an'i Saoly sy ny vahoaka. Dia indro voatery nidododo mihitsy aza i Saoly nanontany an'i Samoela. Hitantsika eto nefa fa tsy niova ny hafatry Samoela izay efa nomeny an'i Saoly fony izy fahavelona. Tsy niova ny tenin'i Samoela nampatsiahy fa mpanjaka efa nolavon'i Jehovah i Saoly. Ary ampahatsiarovon'i Samoela eto ny fahadisoany dia ny tsy nandringana ny any Agaga mpanjakany Amalekita izay tokony naringany. Tsy niaino ny feon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany ka
nanangona zay tsaratsara azo babo tsy ho vonono ka natezitra n'Andriamanitra. Ary dia indro ambara fa hiala tanteraka eo ampelantanan'i Saoly ny fanjakana ka haniraka ny Filistina izy hamely an'i Saoly sy ny Israely. Ary dia indro hanolotra ny fanjakana ho an'i Davida mpanompony izy. Da tsy keto zany fa afindran'i Jehovah ho any amin'izay mahatoky azy, ho any amin'izay tiany ny fahefana. Ary raha mamaky isika ny bokin'i Ezekiela toko fa 4:telopolo dia ambaran'i Jehovah mihitsy fa izy Andriamanitra no hiandro ny ondrina. Ezekiela toko fa 4:telopolo dia hitantsika fa izy Andriamanitra no hiandro ny ondrika hoy izy. Ary dia esorin'Andriamanitra eo an-tanan'ny ratsy fanahy, eo am-piandry ratsy fanahy ny ondriny. Ary izany no nanirahan'Andriamanitra an' Jesoa Kristy zanany latokana ho tonga mpiandry tsara, dia ilay mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy izao tontolo izao. Ravako malala ao amin'ny tompo, tsarovy arak'izany fa misy fetra ny tsy fiainonao ny afatr'Andriamanitra. Azon'Andriamanitra tao amin'ny fomba rehetra ny manaisitra ny fahefana eo ampelantananao. Ary tsarovy fa Andriamanitra tsy mahantra olona ho apetraka eo amin'ny toerana izay misy ianao. Ndra ianao hihevitra fa ianao ihany no mahavitan'io, ndra ianao hiasa saina tahaka izay nataon'i Samoela, izany mpanjaka voalohany tato, ny rehare mihitsy izy tamin'izany, fa azon'Andriamanitra tao ny manolo anao amin'izay ankasitrahany fony. Manana olona maro azo andimbiasana anao Andriamanitra. Ny amin'izay angatan'Andriamanitra anao dia ny anarahanao ny feony. Tokony ho tsapanao fa fahefana nindramina ny anao ka ilay tompon'ny fahefana no afaka manaisitra anao ka mametraka ny izay tiany ho eo amin'ny toeranao. Mpitondra fanjakana, mpitondra fiangonana manana andraikitra samihafa amin'izay nanirahan'Andriamanitra sy nametrahan'Andriamanitra anao ka tsy hiain'ny feon'Andriamanitra, dia tsarovy fa misy fetran'izany. Andriamanitra mihitsy no hiandry ny ondriny. Izy no aniraka ny amin'izay andimby anao, ametraka anao. Eny, izy no hiandraikitra tanteraka, hiandraikitra mivantana ny ondry izay nanirahana anao. Dia hoan'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehovah mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Ianao no itokianay, ianao no antenainay, fa tsy misy tahaka anao. Eny, ianao ilay mpiandry ny Israely, ilay mitondra anay eo moro rano fialan-tsasatra ka mahafaka etaetanay. Ianao ilay mitondra anay amin'ny hay-maitso ka mihevitra anay mandrakariva. Misaotra anao izay Tompo, ary misaotra anao ny amin'izay andraisanao andraikitra hatrany eo amin'ny fiainam-pirenenay, eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao, ka tsy hamelanao ho voaviravira ny bibidia, ny firenenay, na ny taninay, na ny fiangonanao. Entinay mbavaka manokana ny fanomanam-panahinay tsiraray avy, hiatrika ny fanomponanao amin'izao akatoko ny andro voalohany amin'ny herinandro izao. Tompo, amarino, amasino, eo anatrehanao ny toe-po amam-panahinay, hiatrehanay ny fanomponanao marina.
dia ataonay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.